ny tantara eto amin'ny Record FM. Mandray feo sy manatotosy Dezy. Eloka tsy resy-pitiavana ka zara ho an'ny azafady ry mademoiselle ito misy miaraka aminao sa miandro olona anka tsy misy ao indekaindana teo any tonga fa misy mba tia andeha miaraka aminao amin'izay mozika milantilanty izay mantsy ahy asa raha mba afaka nomeny fahafapo ahy ianao aife tsy manonona ary manaiky ka miangavanao ary itsangany na koa sary zao mba miangavinao e sy tondra amin'ny tena fahaizanao fa sy mbola zatra lanonana ohatr'izao mantsy iry kosa ary ianao manaraka tsara mifamindra ny tongotro fa tsy dia sarotra koa ny mandeha amin'izay mozika milamindamina izany sotra indrindranao ary mampianatra any azy isaorana fa atao fotoany hoe mandalo ihany izay mitady filaminantsaina amin'izay afaka andray ahy za ve ny tokony hanambaranao fangina ny foko manorery araky ny hitanao teo niverako anao tamin'iny aloha dia nampanidina kely ny eritreritra eo ampiandrasana n'ilay saika ho eo alohako mety mana ihany zany sange zay sy anandraka efa tano any le tony ny vidina tolotra ka natonga ny motra isika mba ireo voapana fa iza moa le voninkazo manopofona nanaiky otrotroko nampiana kely satria voninkazo mbola tanora Rosita zany raha fiditra ny fieritreretako fa indrindra mifanenankoavy ny fanahiko kosa mba hety isy na ilay mitady silam-panahy ka sendra fa mbola ton'ololo mitety voninkazo arakaraka mitsiro avoakany no atamana azy na tsiko raha pitainao mitsiro-pitiavana izany no mbosi dia fahina manino foko saingy tsy tonga izany raha tsy misy milanelam-panana mpifandray nytesinanany sa diso ny fantakarako ny akamantatra kely iny oe to takotra ny mozika namihinako anao voalohany nefa tiako mbola hitony ara-vompanahinao sy ny hikioka ny amamin'ilay voninkazo raha izany afaka mitantana azy eny amin'ny latabatra iraisany ianao raha fantatro ny tianao lazainy nefa roa izy ireo ka aiza ny sitraka ao hiaraha amin'ny tafamaritra aleo ary aho manatiny manome toky anefa ianao fa tsy manana andrasana olazaiko anao ihany zany rehefa mipetraka sika itsy aro tantanaka ianao tsara kosa eto aminako mitery akaiko misika loatra dia makarena any mangataka anao ray mipetraka feno fanajana be ka tsy tianao ary ve zany tsy maninona fa andeha miadana ihany manaraka kiny zany nato angamba za no antany anao fa tsy anao no andrainy andraikitro ka zangy tonga tany kanefa nanaiky no eto amin'ny latabatra ianao ka diso ave zany ary nary manaiky afaresinao io ary menu ka dia soraty eo izay tianao ao alefaso ary ianao izay tianao ihany dia tiako fa zao aloha sao dia mbola te andeha ianao fa mihetsiketsika indray izy zay aleo no makaina kelika sady toetra ny mananambary zany ianao sao matsy mbola te hilalao mafoko rehefa aveo zany fa tenena aloha izay tianao lazaina ka zao hoe mangataka anao anefa fa tsy ho tesy sendra nafitohana anao ny fanontaniako sasansasany araka
arakaraka sy apetrako ihany ka nefa le firiko so apiditra fofomanitra afa-ponao anao ka angaya eto aza matahotra fa aiko foana mampitombo fonao raha sanatry misendoatra ary anao tia izany ingeka tena manana karazateny fandangaonangony ka tsy maintsy atao izany eo anatrehan'ity kopakelatra anatina ny teny eny ary fa so dia tia indray ny tiana lazaina ka Rosita mamy ainao azonao lazaina ve inona ny laharana misy anao eo amin'ny fiainana azafady aloha aza vao tsara le fanontanianao fa tsy azoko izany hoe mbola mianatra ve sa efa mpitovi-tsotra na manambady na nisaraka na sanatria toren'ny tovovavy kitan'ny alina mamonjy toerana ohatran'izao misy atsika izao fantatry fa ifaranana le ansaina bebe kokoa mba fanontaniana rehetra miala tsiny ary tsy maiko tsiny ianao mampieritreritra lala tokoa mantsy ny mahita tovovavy ohatran'izao tenako izao aty amin'ny boatino nefa zafady ahitsika iverin'ireny fanontaniana roa voalohany eritreritra mba hoe andriandro kokofe izay azafady indrindra re izao misy ary natoka tia lalanana momba ianao telo mianaka ihany izay no raitrano mamondy ny anadahako fanankeza le anadahanao no tsy miaraka aminao aty manao afery izy dia mbola varinany rehefa nanavina natra teto nefa mbola ho avy eo ihany akamo 20 alina ka nahoana ianao tsy nijanona tany an-trano ka fa nanina ny napaty amin'izao toeran'izao ka nandindriana rery za tao an-tranoko fa mba nasaiko nify tsy miaraka aminao itsy anify izy no miasany dia tsy matahotra na miay ihany alain'ny tovolaran-tsaina ny anabaviny ho atenu ingety eny fantatry izany fa iza ozy izy anao any ny tokony aleako ka ny fanakaviana lavitra daholo ka raha misy tovolana va mitondra anao na hiantoka anao any velany dia ahoana tsy andeha etony andraisany ary efa mody tsy vola tsinotsinony dia inona fotsiny ataonao eto ary ka efa nametrahany loatra ny tokony ilaiko azako marina tokoa izany satria ianao aza misaika iantokako hitako aloha ianao fa tena miaya be riny amiko e ohatray azafady aloha aza mihetsika eo ianao misy zavatra tsy mazavy ry rehefa avy eo milaza aminao ihany azafady misy les agents de police isany ahoana dia olona entinao io e ka tsy izany fa naka ny poketra ny ry vehivavy eo ambony latabatra ry ity lehilahy ity hoa dia endrika eto aminareo ity ny karatra milaza ny azako sotranao fa tena tsy misy fitsarana mihitsy izany ny afetiko amin'ny mpanao ratsy atra dia amin'itao toerana tahako izao toy ny avy no misy andro salahy zay fa raha misy itadavanareo aho dia efa fantatra reo e asy ty e fa dia misotranao ny fionana moa mbola isy ihany nangina kely angamba ianao izay eo tatao ahony mba misy koa ny zavatra manahirana anao misy olona nahafantatrano niantso anateo mantsy ka hotisako aloha le resaky fa ianao miasanao ohatrany tsy dia fahitahitako mantsika aiza moa Rosita no afantaranao olona ray amin'ity vahoaka matapitrisany eto andrenivohitra ity raha tsy kisendrasendra tahaka an'izao izay no antaniko anao raha sitrako ny maliako manao afera e ohatran'io ataoko daholo rehefa misy tombony ho ako tsy mifidy afa-tsy ny hoe mangalatra na mamono olona manambola be zany ianao ny vola moa ve tsy hananana fa ny fomba ampiasana azy no mila fitandremany ary ino no afera ataon'ny anadahanao mitovitovy amin'anao ihany ka sainginy azy volaneny efa fitatefy no hitako entiny ohatrano indrandray dia ao koa reny ordinateur kely ireny fa andray mandeha izay mahitany andriny appareil-entina mampandeha ireny izay azo mora tany angamba fa maka vola ny tompony dia nazo amin'ny tombony be dia be tena mandeha be tokoa izany tsenan'izany
mandeha tokoa araka ny fahitana azy izy matsy mamelona ny simamo ary mba azoko manondry fianarako papahanay matsy efa maty. Ay, tena mahavita ny adidiny tokoa izy zany. Dia iza moa ny anaran'izay? Beny fa mahery ny tsy ny namany azy. Mitandre milary-balamina sao varim-bariana amin'izany anarana toa efa henoko ary voateniteny ao ampiasana foana. Misy andao aloha ndia amin'izay misika izay fa tiako be. Raha izay no mahafinaritra anao dia ekeko atsitranoa Fy mafy tsy amin'ny misy tiako be izany fitondranao azy zany. Ka tsy misy atahorana nefa mipahita. Za matahotra ianao izay sy miana tahatra aminy ity. Efa ho avy izay efa ho an'ny ray ora maraina masaka kely ny izao e. Dia tsy maninona ve ny ahitany miaraka aminao eto aloha? Ko maninona zara miasa mba misy namanako amin'izay mba miba kely eny koa izy. Tovolahy kosa ve moa hipetrapetraka amin'izao? Mamonjy ilay toerako eny tokoa izy ka nefa efa misy lokafy. Ka tonony eny ny lazana ny toerantsika ve sa ahoana? Ndao aloha ary asaina mipetraka eo amina tabantsika izy avy eo miverina mandira mbola anona. Natahako miandrasantsika no misy Beny anarany. Beny izy no misy namana voatonga ekaingana teo izy analany fahanginako. Faly mahalala ary misotranao be dia be tokoa ny nanomezanao falenany ty anabaviko ity. Fa raha ty izany dia nangina rery teto izy. Toy izany koa malalanao e. Ary ny amin'ny ramatoakely Rosita moa dia mba faly koa nahita azo namanako satria raha tonga teto dia irery. Eny ary ka inona moa izany ho azo atao amin'izao ora amin'ny ray maraina izao? Ka inona moa fa miala voly kely aloha e. Reraky ny asa mantsy. Nareo avy any ivelany any izao no mahita ny zava-baovao. Miala voly kely toy izany ihany koa izy amenaday. Sangy napetraka kely teto izy aloha fa nakavola tarihan'ilay klientiko taria fa amin'ny atoandro izy tsy tratra ao an-trano. Ka saika hiteny mihitsy aho hoe nahoana no amin'ny alina? Ay moa vonjivonjena fa samy mirevo amin'ny fitadiavana ko. Fa hono ianao moa amin'inona ny asa? Mitovy amin'ny asanao ihany ka mivelona amin'ny afera e. Izy tokoa dama no zavatra maromaro ohatra hoe manafatra fiara dia mivarotra an'izany. Raha amin'ny afera ataoko izany fa mandefa karazana legioma any Komorokova dia mitondra ny vokatra hafa avy any indray makaty arivo. Dia araka daholo ve izany? Ka rehefa amin'ny fotoana tsy fandehanany iray dia manova hafa mandram-pandeha ny loko dia avadibadika eo. Matanjaka be izany ka ilaina tsinona ny volako. Tsy aleo mikiry manao an'izay toy izay angalatra na isy loky. Inona ihany koa ny amelomana zanak'olona raha hakavady. Marina mihitsy ianao e. Ary izany koa izao no manjoa sangy mbola misy mireniko sy ty anabaviko mbola manao fianarana ity. Enzana koa izany ka dia tratranao somatsara ihany nefa. Miezaka e. Garçon? Oui. Avy kely nge azafady? Oui. Mba mamely whisky ve ianao misy? Mamely ihany fa tsy mamely be loatra. Garçon? Oui. Tavoahangy 75 centilitres jiby iray dia ladobona akoro. Ary menibavy? Jus de fruits mitsakitsaka miaraka amin'ny anareo. Dia izay izany aloha sia. Raha tsy ampy dia manafatra rehefa avy eo voly izany any am-paosin'ilay ty izany avy aiza daholo ary izany. Marina tokoa hoe fa afera no atoro.
Efa amin'izao alina be izao makana azy. Aza minaminatra misy iala vola inge natao Ka sao dehibe loatra ry sery be niny vola lany tsy ho lany ange ny 75 centilitre mijiby izany. Rehefa tsy lany dia hoe tsy motika. Tena matanjaka be ny izany aferan'ilay ty izany. Be ary misy misy vao eo moa sika noho ny fahakalala fa mbola ho avy ny resantsika ny fahaiza-manao sao mba mety havokatra bebe kokoko. Ka misy ohatr'izany indray ve saingy izaho matetika mandeha lavitra raha tsy lazaina mialoha fotoana ifampiresahantsika ko. Izaho tsy inona tsy mijanona amina toerana iray izany izany hoe mifindrafindra arak'izay ahitako tombotsoa. Tsara fianatra mihitsy izany asan'se izany. Vela ho andray moa izany aferanareo izany ka fa andao andrisy misy Tenenao rana bazy izay mipetra aloha. Iza marina hoe le bandy miaraka taminao tao amin'ny boîte de nuit indray alina iny misy ilay izany. Izay ny tena anarany? Isa moa lalako n'izay tena anarany. Io ny voalohany nahitako azy. Izay no izay tamin'ny izay miaraka tamintsika teo ny rana lala iny. Izany mantsy fa tokony hitandrina ihany ianao amin'izay olona manatona anao indrindra aoka tsy be resaka. Ka manina nefa izany dia tsy mba afaka mifandray amin'ny tovolahy mihitsy azy izany nefa tsy fantatra izay vadika. Dia ho averiko resahana aminao indray ve ny situationko amin'izao fotoana izao Ka manina nefa raha manova fihetsika. Aiza ary ianao no ahita fivelomana hafa azo antoka araka ny fihevitra maniry an'izany mihitsy saingy voatofo-botanana foana ny fangatanana ataoko satria milaza ny talefa efa feno ny toerana. Matahotra ihany amantsy sao dia ampivady-po amin'ny mamoaka hahafaty azy io. Fantatro dia fantatro tokoa izany nefa tonga amin'ny kion-dalana satrotsika izao. Eny fa na ireo tanora manam-pahaizana rehetra eto Madagasikara aza dia manjenijeny fotsiny noho ny faravan'ireny orinasa maro ireny. Na izany aza le tsy mba tandremy ihany aleo le nona kely angitro izay amarina any amin'ny Frantsana ny atao Ka zay aiza no ahitana fivelomana maharitra? Manina raha manango mbola kely dia mivarobarotra tsakitsaky akaikin'ireny fivarotana zava-pisotro ireny. Sitrany ahy no manampy izay hitanao. Enao angamba no afaka anao an'izany fa ibeny aloha tsy havitan'izany mihitsy. Mino ianao fa avelona atsika izany? Dia tsy hanampy atsika ve raha zoky aloha mandra-pahy Eo azy izy mbola sahirana amin'ny fiterahany ka omena sazy hafa indray ve aminao Ianariko atao vary izay fantatro fa mety nefa tena manahelo nge zahay raha ohatra misy fahavoazana mahazo anao amin'izay fotoana izay misy any amelona anay ny fianarako mbola eo ary mamoa tsy fantatra nanahoana amin'izany fotoana izany. Ary izany aza matahotra foana. Misy namako aza ange nalefako hiaraka taminao tamin'indray alina nefa lasa ny polisy ka tsy fantatro na inona ny tranga fa mbola ho teo izany nampitandremako anao. Ka zao angery dahy raha sanatria tokoa ka hoe isy tahaka izany dia ho sarotra amiko momba anao so voaroy amin'ny zavatra tsy fantatra tsy momba anao anefa alahelo mafy hitanao lasany amin'ny trano tsy hofaina sy sakafo tsy vitina. Oka izay fa makareninahy ianao. Ny zavatra nanontaniako anao teo no valio tsara. Ka tsy efa voalazako ve ny momba azy Matoko izany ianao fa olona tsara iny. Ny rahantsika ny hainy teo ny asan'izay momba azoko. So matsy ianao be resaka talohany natongavako. Allô? Inona vaovao? Azo antoka tsara? Fika be hoe
ankehitriny izao ay amiray ok d'accord zany misy lakana ohatray ka ahoana ny voana am'izany mazava fa eo toerana meony izy ndray zao zany mahery de tsy azo tenenina tsoa zany ianao tiry efa vitany amin'iny fahazasiana resaka tsony re Allô? Oui. Manajanao mon colonel? Misaotra. Aiza anao zao? Mba mivezivezy kely amin'izao tontolo zao e. Mijery ny zava-misy e fa ahoana zay? Ono manam-potoana ve anao zao fa misy zavatra iarahantsika amin'dinika. Raha ny marina aloha dia tsy miova amin'ny asana ny raha anahy e. Ka eo ampanaovana an'izay mihitsy aho zao. Saingy eo ihany koa ny fijerijerevana ny vaovao an-gazety. Satria reny matetika no ahitana sy alalana zava-mitranga. Ay zay ara aloha de tongava ty amin'ny broko arse aloha any amin'le vavady efa fantatry any no idirana zay. Eny ary chef, saingy misy gazety milaza tranga matsiraviny ty vakiako ty aloko de ho avy eo. Ay mino fa iray amin'reto gazety tonga eto amiko eto ihany koa angambizany ka. Angamba fa na izany aza de hoentiko any izy ty. Aza hely se fa maimaiky reto azy reto e. Misaotra. Oui chef. Tanànana Mpandrararay no tafihan'ny jiolahy mitam-basy folo. Dia ahoana izany? Hitan'ny olona misaotisaoty teny ivelan'ny tanàna tokony tamin'ny 6 ora alina. Tovolahy telo mibaby irony sakosy fitondram-pianatra ireny. Dia mipetrapetraka izy ireo miresaka sy mifokasikara toy ny olona mitsangatsangana. Tsy ampozina mihitsy ny mpitantara nahita. No verina irony tovolahy mirevirevy takariva eny rehetra eny. Maizina moa ny andro ka tsy nisy namantarana azy izy ireo. Sady tsy dia ela ny janonany teo fa lasa tsy hita vetivety teo. Vorona olona dia nizarazara ny andron'ny tanàna kanefa dia tsy nisy zava-nitranga mihitsy hatramin'ny 12 alina sy sasany teo eo dia ndravaka samy namonjy ny fidiny. Taitra indray avy eo ny olona na ihany bobasy miaro kikika ary nisy miantso mpitandro filaminana. Efa moa somary tara kely izy ireo teo anelanelan'ny 2 ora maraina ka hatramin'ny 2 maraina. Rehefa nijeren'ireo mpitandro filaminana ny tao an-trano dia maty voatifitra ilay ray mpianakaviana. Ary ilay ramatoa rehefa avy naolona ny sasany tamin'ireo jiolahy dia nikendainy ho faty. Vola be ny lasan'ireo jiolahy miaraka amin'ny firavaka volamena maromaro. Fa ireo zaza roa nitomany sy nikikika eran-trano. Tsy tratra ireo mpanafika fa efa ampelantanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha. Tena mahatsiravina be ny izy zany tsy mifampitrovana mihitsy ry zalahy na dia ny fijerena an'ireto zaza lasa kambotsy tsy satry aza. Ary tena variana be ny ianao zany ilay matomisy. Ary zay manahoany Rosita? Salama fa misaotra. Fangatsy tsy mandeha indray ianao efa henoko hoe andeha lavitra ilay indray alina. Ka saika andeha tokoa saingy nisy aferan'ny azonay eto an-toerana dia eo ampanaovana azy aloha zao. Ary ianao andeha hoaiza? Avy niantsena ka. Kinao ny vaovao amin'ny gazety iny? Misy fiaramidy ato dia kasaika ho vidiana. Dia amboarina ho tsaratsara kokoa dia amidy indray.
tena mpanao afera marina ianao ka. hay mbola miaya ihany nga ianao e. Aiza kosa moa noko anao avetrany rehefa ela ny rana dia iseho iny ihany ny tena izy. Fa no heverinao otsolo angabe sa ahoana? Isany mahita ka ohatrany zany zao no heveranao andray Indriamanitro, ay tena loza be, misy nato ve? Ka izy mivaty tompotrano maty daholo fa ny ankizy navelany zalajiolahy hitomany eran'ny trano tao e. Zaza tsy mbola mahalala izay nanjoa azy akory. Ka tena tsy rariny kosa izao. Mijery ny lohateny fotsiny raha dia tora-kovitra. Ka zao zava-misy fiainana amin'izao fotoana izao ko. Mampalahelo be mihitsy. Eny ary. Fa vadika indray aloha ny resaka. Raha oviana no hitako indray ianao. Anao inona? Amin'izay fotoan'izay vao fantatra izay atao fa tsy izao ka hoana. Sa mbola miaya ihany ianao? Tsy izany mantsy fa le anadahako sary mpiaro ireo vao mba miresadresaka manolona indrindra moa fa lehilahy. Ka tsy ahazo vaty mihitsy anie ianao izany raha izany no mitoy e. So diso hevitra ianao fa zavatra hafa mihitsy ka. Ka rehefa tsy mamora kamika ianao dia mety hampivelany saiko isaina ratsy. Ianao tia koa rangaron-dera mahatsiravina mihitsy. Raha ohatra tia ahy ianao dia azoko hajanona ny fanontaniako. Fa raha fanafinafina ny momba antsika dia toy ihany ny fahalinako hamantatra zavatra betsaka momba anao. Sarotra amiko koa mandray an'izany teninao izany. Ka aleo arotsoroka hoe tianao hatramin'ny fankahitantsika iny ka tsy afaka atao tsaiko na matory na mifo. Ay ve misy an'izany na zaza mba mieritreritra anao foana hatramin'iko. Saingy tsy afa-manoatra ny hevitry ny nadahako. Ka inona ny tsy ilazana fa mifankatia tsika e? Aza malahelo fa mbola ho avy ny fanatoanantsika akaiky. Mba zay ahay. Ka afaka hiaraka ary ve sika fa etsena? Tena tampoka be. Mbola misy afera maika be tsy maintsy alehako. Fa aleo amin'ny fotoana manaraka efa hitako ny tranonareo izay aloha. Ndana ary dia mandra-piony. Mendrika nahazo bakely avy aloha e. Anao koa mainga anary. Tongo se mipetrapetra ary resaka momba ny asantsika izy ty e. Manajanao mon colonel. Misaotra za koa miarabany se namaly ny antsoko. Eny asefo ka dia miaino anao ampanajana? Voalohany ary inona ny vaovao azo ny se? Tsy tantara be tsony fa omeko anao angamy ty gazety ty dia ianao no mahalala an'izay anaovana azy. Efa ato amiko tirse misy maromaro izy ireo ko fa izay misy tokony anjarantsika no raisina ka ny taxi netiny sety mihitsy no tena netsoko anse. Ka miandra an'izay fanapahan-kevitra ao ary mon colonel amin'ireto tranga maromaro reto satria to mitapediana avokoa izay manafika tanànan'olona ary tsy hoe fiadiana tsotsotra fa ireny mahery vaika ireny. Aza matao ohatra fa omena lalana mihitsy hitondra rehefa no mission e. Fa izao eny sefo tsy misy azo se eritreretina ve amin'izay rense tamin'izy ireny ohatra. Misy tsinjotsinjoky ihany ndray amin'ireo aloha e. Saingy mbola tsy nifototra tsara fa endrika ivelany fotsiny. Ka raha tsy mahazo fahefana avy aty aminao koa tsy tonatonana amin'ny asan'ny hafa koa. Eny e, tsy maintsy mifanampy aloha tsika fa izao no izy. Eny sefo so lasa resaka fotsiny le izy fa miara-mahita aloha tsika fa tena sahirana ny vahoaka miady amin'ny fiainana kanefa mbola manampifotoka an'izany fahasairana an'izany ihany koa ny dalo any an-tsaha indrindra ny asan-jolahy eto an-tanàna sy ny dalo ambony latabatra. Tena tsapako mihitsy zany mon colonel ka dia miandry mibaika anao asisa. Mario koa tona aloha fa hafa mihitsy ny tena asantsika
fa tsy dia mitovy tanteraka amin'ny mpitandro filaminana fa miakina amin'ny fisehoan-javatra ateraky ny asa ratsy avy any velany kanefa tokony foazina ny saitsika hifanampy amin'ny eto toerana izany hoe andresy ny asa ratsy nireo mpampijaly ny vahoaka eny asefo ka ahoana sy ahoana ny lalana izorantsika eo amin'ny fifanampiana mpilamina ny firenentsika zao are voalohany tsy mikasika politika aloha tsika nefa kosa araka ny voalazany se dia anjarantsika ny mamaha olana raha vao hidiran'ny firenenkafa ny raharaham-pirenenantsika faharoa rehefa hita fa sahirany reto namantsika reto dia tsara raha hifanampiana ny asa mba hilaminantsika fehizay raha ohatra mantsika tsy fanara-tsaintsika eto dia hifandonitsika sy ireo dahalo sy ireo jiolahy koa zany ka ho tonga ny ady an-trano dia ho faly ny firenena tsy tiantsika iriary sy hifankaty marina tokoa izany voalazanao izany mon colonel fa ho lasa angazana ange ny tanitsika raha tsy mieritreritra kely foana ary dia veloma koa miavo ny taranaka eny azo mise zany no tena tiako lazaina raha izany ka ao anatin'izany ady ataontsika izany miasa ny mpandrobany arentsika satria izy ireo no tena hoe tsy tia halala ny fahorentsika malagasy fa ny azy ihany ny fatany ka rehefa tsy misy no raitsina dia hoe samy mandeha samy mitady ny ady eo dia efa mometsika satria samy tia androbaka peritra raka dia ahoana tokoa moa sefo no ahazon'ny retsolahy dahalo mitondra an'ireny fiadiana mahery vaika ireny fa to anjakanjakan'izy ireo mihitsy ny tanàna eny sarotra aloha le raharaha nefa misy tokoa ny fitaovam-piadiana mahery vaika miparitaka teo aloha teo ary hatramin'izao dia mitohy ihany zany sangy sarotra no ilaza hoe iranona na ranona no nanao an'le izy satria efa eny ampelantanan'ny mpanao ratsy vo hita amin'ny basy be lehibe fa ny fantatra kosa dia mitady tombontsoa lehibe ny tia tena mazava ho azy na avy any velany zany na avy eto toerana ka isika samy malagasy no apetiny dia tonga ho azy ny fahatra atsika mba hiverena amin'ny mpanjanatany iray ka tsy olozany anjoatsika ka izany indrindra ny tena netsoko anse mba hoe hifarimbona hiady amin'ireo ratsy amin'izao fotoan'izao aza dia miditra daholo ny vahoaka ka inona amin'izany ary no anjarantsika mon colonel azao no izy ry zandrikely mitady renseignement rehetra se momba azy ireo dia manaritra izany aty amiko ary izany no anaparitaka azy any mpitandro filaminana afaka mifanohatra amin'izareo avy hatrany moa se dia voamaika tsara ary koa raha afaka mifandray amin'ny mpitandro filaminana akaiky dia mety tsara ny iarahana manohatra amin'ireo ratsy amin'izay ka inona moa dia tokony homaninao avy hatrany ary ny fitaovana tiako entana fa raha riva ihany dia hitady an'ireo jiolahy voalaza an-gazety nentiko teo satria efa misy irika hitako ihany amin'izy ireoko ve tsara zany aza matahotra efa tonga dia mety fahefana mihitsy hifidy ny fiadiana hoentiny se hoentiko any amin'ny magazay se rehefa avy eo nefa kosa mba mila vola kely ihany fa mety isy ny ampiasana zany ety tsy adino zany se misy seky ao omeko anse fa aza matahotra audio ahoana zay tompoko manahoana ianao mademoiselle salama fa misaotra tompoko misy fetavinao anga to manodidina anareo eto angaty voalazany gazety ty oe asa namba mety ho fantatrao na tsiko azafady areo tompoko io tondroko io eny fantatry ny mampisalasala anao fa aza matahotra
mahay mamaky teny tsara ianao. Mahay aka. Ka indro ary asehoako anao ny karatra amin'ny asako. Mandrosoa ary ianao tsy aleo ato an-trano miala zavako azy aminao. Ampilaminana no tongava aketo fa tsy hitratrevatra akory. Efa mampanahiahy be ihany mantsy aty aminay tiako. Matahotra ny voaroba koa moa izahay. Aleo mihitsy angamba aloha itsy kely tsy ahabe ahiahanao ka. Ary ka inona no tianao fantatra rahantsy? Ho lavalava ihany ny resaka ka dia aoka mba ho moramora ihany. Azafady ary fa saika adiniko ny napetraka anaoko. Ireny ary ny seza tsotsotra tompoko mazoto ireny. Tsy mba manana an'ireny salon tsara tarehy ireny mantsy zaiko. Tsy maninona re izao fa dia misaotra mampandroso ary ramose anga. Efa lasa vao maraina be tamin'ny telo izy ka. Fa asa tahaka n'inona ny amin'izany dia efa miainga ka mamonjy ny famonoana amin'ny abattoir izy dia avy eo indray manao batlazy any amin'ny usine fitotom-barika. Dia tsy matahotra ve mandeha amin'izany oro izany raha miainga ity? Efa mahazatra nge izany no asa ka ataona re tsy aleova manao an'izay rehefa tsy dia maharaka fianarana ihany ka. Marina ny ianao ary ianao koa izany miasa? Manjainjaitra nataoko atatrano ato. Ka mba mandeha any ve nefa? Hita vefa mba misy tombony kely iny dia mba misaotra an'Andriamanitra. Tsara izany. Aleo mampiasa ny saina toy izay mipetrapetra fotsiny. Eny azy amin'izay ka inona natao anao izay? Asa misahirana rea. Izao no diako. Eny tompoko. Raha tahaka an'izao fifanakekezanareo izao dia fantatrao tsara ve ireo traboana voalaza amin'ny gazety ireo? Mpiara-monina ve moa tompoko tsy fankalala? Dia ahoana sy ahoana ary ny zavaniseho? Azafady aloha raha tsy hamala an'izay fanontaniana napetrako izay satria efa namaky io gazety io koa mantsy ka izay voasoratra io dia marina avokoa. Ataoko fa tsy misy antony intsony namerenako azy aminao indray. Fa mba afaka ilaza an'izay mba hitanao kosa angamba ianao raha toka mba matoky efa nasehoako anao teo ny karatra ka tsy hoe ndeha mandrika anao akory sanatria. Misaotra tompoko. Tonga teto tokoa mantsy amin'ny mpitandro filaminana saingy efa tratrariana kely efa fatin'olona sy fahasimban-javatra sisa ny hitaniko. Ary sao dia mba azonao an-tsaina ary ny antony nahatonga an'izao fahavoazana lehibe izao na farafaratsy misy olona ahiahinao? Misy aloha izany ka olo tokoa no nahatonga ny fifandrafiany fianakaviana roa toy. Ay fe raha mpianakaviana anankiroa izy ity Sarotava ilay tovolahy nitondra an'ireo Jolay enina. Mazana azy anefa fantatro tamin'ny fiainana fihetsiny ilay Sarotava. Dia nitabiadiana ve izy ireo? Fito mba amin'ilay Sarotava izany ireo Jolay ka ny telo no nitondra an'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny. Ka lakiny koa angamba izy nareo ny sasany baramina. Ka tsy hitany ianao? Tsy hitany ka fa raha tsy izany angamba dia efa maty tahak'izay. Dia tsy nisy olona nivoaka mihitsy ve aloha? Misy vitsivitsy ihany ny lehilahy fa tsy afaka nanao ninona satria Jolay roa nitazona ka lakiny koa izay nitsihana azy ireo sy nandrahonako. Voatery ny enitra tsy vidiny. Ary tsy misy zavatra hafa na fitaovana na fihetsika azonao lazaina ankoatran'izay basay? Efa voalazako teo ny fitaovana ka fa nibetsaka tsy dia nisy eniko satria tsy dia akaiky loatra. Fa nisy antso izay tamin'ny diare dia hoe mahery daholo ka asa na ny anaran'ny tarika io na anarana entina narina dinimare. Izay mihitsy angamba ny anaran'ny tarika. Mahazava izay. Mahazava fa tarika reto koa benina Dany Rosita fa tsy dia lasy ty farany. Aiko ilay tao tanàna izany ty Sarotava. Ka nary zareo mitafino na fianakaviana tia mitaritaska dia fianakaviana rehetra mifanalavitra aminay saingy rehetra mitafina manan-karena dia misy ny fialonana. Raha tsy diso ny fieverako dia tao ny fitsiriritana nentim-pialonana no nahatonga ny ankilana anao ratsy. Aty anan-karena tampoka koa. Izay mihitsy ngambako. Matetika koa mantsy tsy tongatonga foana ireny Jolay ireny raha
tsy efa nisy ny nanome renseignement amin'ny manodidina. Izay mihitsy aloha ny hevitra hoe tsy afianako anao ange fa izay koa ao anatin'ny fianakaviany. Ka tsy mba isan'ny zarandry zareo ny tombontsoa anga ianareo no samy tory azy ireo ka? Efa nalaino namana tokoa ny vadiko indray andro izao saingy nanda mafy aleo mivelona amin'ny asa fa anao na dia mafy aza mba hampilamina ny saina mampanampy izay andehan'ny eritreritreny foana koa. Mba tsy nitetehana vonoana kosa ary rehefa tsy neto namaniko. Ka ny vadiko ange raha misy tsy mba bebe resaka izay rehefa miasa izy dia miasa ny fony. Misaotra anao ary kanefa aza taitrana amin'ny resadresaka amin'iza na amin'iza fa hisy mpitandro filaminana haka an'ireo olona voaroroy amin'ity raharaha ity no tonga eto ka mbola ho adidina izy ireo ahitana ny tena marina. Tsy misorana re tompoko, raha renareo ahita ny rariny hatrany fa dia mitsara loatra ny vahoaka amin'ny finafisiko ny jilaka saika diniko marina. Tiana adresan'ny zareo fa ilainao ry andrefa ndriny tsy ho adin'ny fanjakana ianao fa aza matahotra. Rasety balamina ka nanahoana ny diany sy tany amin'ilay tanàna ny tafian'ny Jolay iny. Vita iny aloha ka dia anatitra ny raporo koa. Tsy nisy nanahirana indrindra ny nanamaloka ny fanadihadiana ohatra. Izay nitazana ny tany hoany aloha tsy fantatro fa ny fanadihadiana dia nandeha tsara. Fa ahoana marina aloha le izy aloha raha hoe lazaina amin'ny fomba fohifohy ny raporony se hodiniako ihany rehefa avy eo. Ka ry zareo samy zareo ihany no mifampialina dia lasa nololony satria ny ray manambe ny sasany eo ihany ary misy koa ny mahantrantso nefa tsy ireto farany ny rangory fototry ny ary fa iretra tontonony. Mazava zany fa ny ray amin'ireo jola na roa no mitondra an'ireo jola androbany tanàna kanefa tsy vitan'izay fa miafara tamin'ny famonoana. Zay no heveriny hoe tsy atratrara anazy rehefa tsy misy valolombelona manelingelina. Ka zay no izy raha hofehezina mon colonel. Matetika tokoa nge dia tataka izany daholo reny fanafiana tanàna ataon'ny asan-jola reny. Misy efa azahoany renseignement fa ny mety ho sefibendry zareo dia misy olona efa nifankahita tamiko saingy mbola nadiady lalina aloha dia ho fantatro eo ihany nytohany fa tsy ela. Aiza koa io? Efa voalazako ao anaty raporo ao fa voaingana ny nahalalako azy. Zany ka tsy hanenjika ny se reo raha fantany se. Mifankalala izay fa izy tsy mahafantatra ny asako. Fa ahoana ny fankalalànareo? Tany amin'ny balina ny ray alina izay. Ka anabavin'le riny miaraka tamiko tao amin'le boîte de nuit. Mamperitreritra zany dia tafiditra. Hita ho ny ihany izy saingy efa nianarana ny asa ka sarotsarotra ny hamantarana ny tena marina. Voarahera aloha terisea ka dia anjaran'ny polisy sisa ny manaraka rehetra ka hoaise zao rozy kely ihany aloha fa misy miandry. Misy volany amse mila tokoa raha afaka manome ahy ianao no colonel na dia andamity ihany aza sady na amin'izany aza ke ny service tsy maintsy atao hoe satria reny fandendehanany reny indrindra no ahitam-baovao tsy ampoziny toy izany neny nahazoko an'ilay renseignement an'iny zava-bita teo iny ene tiarany tadiaviny se dia andraso kely ary arova mandeha se fa misy vaovao ty vo azoko tamin'ny gazety teo. Ahoana indray zany? Tsy zany fa aty amin'ny ville be aty indray le tantara mandeha ka asa raha hovoany se ihany fa somary misimisy ry zareo firy ny voalaza ao? Reto le hoe bande de 10 ka hoana ovakiny se le isa ka tsy indray araka tsinony zany fa mety ho roa na telo no tafaraka rehefa tsy manafika amin'ny alina izy ireo ko. Mba vazivazy ihany ny ahy iny
fa ny renseignement aloha no tadiavo zay ny anao njaran'se voaray mon colonel ty ary aloha le gazety de manjana am'izay fa efa miandry zay ny akamy malada mon colonel. Fa misaotra ary ianao salama saingy tena sahirana mihitsy angambo zao ho sahirana ahoana ary ny mamanao anga tsy mbola tonga mbola elaela vao tonga izy ka fa mampifana an'ilay zokiko vavy ka ny tsy maheo azy ve no mahasahirana anao tsisy sy mbola ao an-trano dre fanakaizy beny anga tsy miasa tsy mandingana aferany sy andeletsy ary aoka aloha zay ny tomany mila tsy ho fantatra tso ny tianao tenenina faty reto tsisy hoanina tso mampino ahy toka manampy avenao fa misy inny ka mipiatra ny tsy fana le tsy nanatahako mpamelana ny alaka ibeny ve eo mangina letsy a mangina aza te mitradratratra be ohatrany zany ho a eny any ivelany daholo any ndresaka polisy tetra izy tamin'herinandro tsisy vola mitsy ato-trano raha nefa tsy mahazo makavolana amin'ny banky raha tsy misy procuration lalàna mipetraka aloha zay tsy inona ka inona zany ny atao misy anome anao a nefa tsy de mbola betsaka aloha hatreto ka na miasa ianao ilozanao rehetra ve ahy ka tsy ofabaraka ianao ny fianakaviana sy ny manodidina fa mitahiry lehilahy atao trano amin'ny andro tsy maheo an'izy mianaka asa mantahotra ianao fa maleo tena ahy sady tsy fantatr'olo zany misy namany be ny ihany nge tonga eto zay ny tsy sainany olona loatra zay voalazanao andrasary aloha heritreritra kely asa sina zany mieritreritry rano sony fa ny hoan'le anao de mba miaraka atsika fa matahotra mba ekiomokia raha fantatry tikaly ty angamba fa noho ny amiko ny nampigatra ny anatahany de tena ikio miamiko tanteraka angamba izy nefa nde ekena ihany ny teniny aloha ka raha fitapitaka fa mbola tsy ho lany ao ambadika zao de tokony omana izy fa ho faty fa tsy avelako anjaka amin'ny fahoriam-bahoaka mihitsy aloha ireo tsy matahototo ireo ka hoana letsy ekeko fa zao aoka mba tsy hisy olo-kafa hiditra ato de ahilikilika rehefa avy eo manome toky anao aka fa tsy mbola nisy an'izany hoe napiditra olo izany any mahasary mpiara-ninana dahako iny amin'ny olona tsy atokisany efa nilazainao tamikany aloha zany fa manaiky ahy zay misotra miloky aza miahiahy foana fa atolotro anao mihitsy nyfatandrako ka tsy zany ane nanaikako anao Rosita fa ianao le hoe matahotra tory rery de eo koa ny tsy fananam-bola tsy misy tsony koa no hoanina noho ny tsy ahafahanao maka volany amin'ny banky mibeny aza malahelo amihitsy ny amin'izany ianao ka efa fotoana mahalehibe azo Orlisa, ahoana tompoko? Mivoaty anaty. Ahoana indray ry toty fa nivady avy any ty Inona moa no lazaindry tamin'ilay olona tonga tao amin'ny rindray andro iny? Inona niveriny entolona izay taminy teo ankoatran'irony Monte Davy ka? Aiza nalalako izay nitantaraindry taminy fa ny zanako no nalain'ny polisy teo. Ary efa nipigadrana ny tsy efa amin'izao fotoana izao. Zany no nagaga. De inona nefa magaganao amin'izany Ndrino nitory azo namona ry zareo tery atsimo ka izandray nareo zany manamina taonareoko za ndray nanateranady vao maraina eto de sandry ve no nanorotory ny anadandry
raha manao ratsy izy roneny to dia mendrika azy ny tranomaizina fa za aloha azavazavasana vao maraina eto mora amindri matsy miteny izany fa tsy mba mieritreritra ny fangirifirian'ny tenakavy lazaiko aminao roneny to fa naty zaza nitafihana toy izany mba tena nalahelo mafy mihitsy nahita an'ireo zazany lozandray aman-dreny tsy fidin'ireo no nietreketraka sy ny fitiavan-tenan'ireo tsy valahazy ka hitena mihitsy izany nanondro ny zanako tamin'ny olona tao amindry iny naty zaza ny mpanao ratsy tsy maintsy mandray ny varimasany olona roa be zao ange maty roneny to misana faly anao zany sarovo koa fa fianakaviantsika ireo saingy nasolotro ny vitana dia lasa nanankarena noho ny herim-pona nanany ikaroka sy azy ka izany ny tsy tantonareo dia nanaovana kaspara nampifofona ny ainy ary nyrobana ny areny ka anjara tena nga ny manameloka azy ka na za na tsy za tsy maintsy misy farany foana ny ratsy atao areoko fantatrao roneny to fa tsy natao inam-bola mpanjakana fotsiny ireo mpitandro filaminan'ireo manana didy lehibe hiary ny vahoaka sy ny fananana izy ka tsy haikitranao trano izany mihitsy io na amboako na ambonin'olona rehefa vantana dia kary dia faly izany ry zao mahita nyfangirifirian'ny tenakavy amigadran'ny zanakay karaha ray moa no nampangiry anareo noho nda tsy nataondry neny to nefa mbola velona mba inona no anaty adoanareo mahita sy mahafantatra ny fahorim-bahoaka rava fananana sy namoiavana tsy satroka ka tsy misy asa ataony tsinona ka tsy hitady izay avelona azy mitady fivelomana ny famonin'olona zany izay mahasoa anareo sady izay fianakaviana akaiky mameritrereto ary neny to fa aza teny anareo ihany mijerena miseho matanjaka izany ry anga efara amin'ny azy mihitsy izany izy ty tsy matanjaka ranofa ary neny to fa mahery manana ny rariny karaha te hiditsany amin'ny misy ny zanako ao iny koa ianao dia manaova koa ratsy mitady basy na sabatra dia mandeha alina manafika tonona taony an'izay hita tena mampiasa ny tanjako tsara ianao tsy vaniny tena zay resika tsy vaniny fa namahatratra azy zay tsy hamono olona tonom-panosavy maleny ka ny ao an-trano ihany ny anaovana kasparany hita tena izy aoriana kely efa vonina amin'izany zay roneny toa ary sao dia ianao koa sary nde tsy kombakomba amin'izy zanakao io fa vonina ny andefa fitarainany amin'ny mpitandro filaminana inona ny tsy misy ao aminareo ao avokoa na televizion na radio be ny ordinateur ny frigidaire nefa tezinareo teo aloha fa mba atao nitovy taminay ihany ka kalony anay entonay moreny ihany roneny toa ka hoany mbola mitady ihany izay voalazako ireo dia halatra avokoa ny akabeazany zanga moa no nanidiny zanakareo any amponja no zany aizanao vavy eto ka tokony hitanjona ihany nareo tohatry ny olona mampirisika azy ireo anonina sarasiny mantsy sao ka tsy misy azalana fa efa nekenako maty anio belona anio ihany ny andro efa amin'ny 1:10 alina ny tanàna mandro fe izay nefa ny tena mbola misangy amin'ny aizina iririny fahavalo-pilaminana ihany ese raha oviana fa mba ho mpisotro ronono tsy mbola fantatra aza raha ho tratra izany ko revireverina amin'ny fo madio eo izy vita foana io ary zalabe sandro fa miseho sehatra avy ao anaty aizina anakan-dalana dia inona no atao izy ohatra mafitsoaka sa hisedra ny tanjaka ry zala hafa indray aloha ty mission an'ilay ty fa avaly no hita manakan-dalanako tsy misy mitsoaka rangahy io poletana ity ambalahana ka tsy tokony hitsoaka aty mihitsy tairina mifahaiza miady aloha nefa aleo midina vaso vakendry zalahy eo ny fitaratrako taony izy zany rasoike misy atoraka ve sa ahoana
ohatrany tena bebe sandraka ianareo izany tsy dia misy atoraka ary tsy amin'izao fotoan-tsatro izao maika hamonjy fianakaviana sahirana koa na dia alimbe aza ny andro tahaka anareo izao ve leriny tena tsisy atoraka tombloson kely tony ve ho voavidinay mahandry katikaty raha entinareo ary hita tena mbola vaovao be mihitsy na ny numéro any koa aza mbola tsy mipetaka ka ny patron ty izao no mba indramy mahamonjena ny fahasahiranam-pianakavianako na zany aza rangamba atolory kely alohan'ny andehananareo tena maina be mihitsy zao mipandro ka tena tsy nitondra vola mihitsy aho fa ty misy ty arivo ariary ty ividiarana asikara na kafe tsy ampy ty lery alefaso reny maizina be dehibe reny fa za mandainga eo ka inona ty ka inona tsony ary nomeko anao eo enja ny ty raharaha ty efa tabe zao no adversera efa vonina ny anidiny vavahady antsirana koa aleo minoana tsara aloha tsy misy rse tena mariny aleo amin'ny manaraka eto foana ny fandalovako areo koa zany raha zany ary dia tena mba apetrao iny blouson-cuirine aloha mba anaovanay rehefa tena ela koa no nanaovanareo azy tena tsy maintsy sakoroka le titirim-palamina dia mivonona iarsikady lahy zany fa nivy lasa ahoana no tena fikan'la ty oaizay le ty ela loatra ka so dia isy patrouille mandaly any io ka pitianay io katikaty raha vaovao io amin'izay tsy efa anila mandositra ode peo kely zalany tena fitarapio katikaty io io peo kely any io iny ary loha ny lahy le tsy valiny tia ohatra ny tombo siomahery lahy zany raha akitsaka avy eto amin'ny kibo lako aloha torana koa aleo hipotsaka ny sinain'le tsy vala ary ty tsy rarahako iny fely baraminina ny milohany lahy dia tataso tena namany alany voan'izany fa tsy za verivery le ry iza koa mbola mananambara iza maty alety Adieu, ça. Tipony ty no anatoko kibola. Salaitranay zary le ry efa manana fiarovana amin'izany zay. Irena teny amin'ny tenda andray ty sany areke. Teny boleta zany ny anapaka ny sandrony lahy rehefa tsy fay manampy azy eny amin'ny fefa mba tsy azo olona mandositra. Ary elisan'ny torana rehetra ireo dia otifiriko ny tongotra elisany tsy hafaalisany mandositra. Iandry ny fitsarana dia any an-tranomaizana no dinareo manomboko zao alina zao. Allô allô service patrouille ay eo avaratra ihany zany ka zao mianatsy mikely tokony ho 500 metatra nareo dia hita jolam-panakan-dalana efa da tsy afa mitsangana morony arabe balaminy ty ka raha tsy fantatrareo dia atsony bureau service agent secret tsy afaka hiandry anareo zany ay mbola misy mission mianatra zao any fitsarana miona zay. Aone avy amin'izay lety fa efa masaka ny sakafo so dia mangatsika indray ty ka tsy aleo ve rehefa kelikely fa mba torokely aloha efa mirombe folo tonto nge zao zany ve efa tsy mihinana maraina ianao dia mbola tarabe koa vao hihinana eny ary fa ho avy ahy hatramin'ny alina ve nandro fotsika tsy mbola hihinana ihany hatramin'izao alina kosa ny sakafo tany amin'ny hotely ka miala tsiny fa tsy voalazako taminao aloha alina zao fa ny maraina indray hafa ka efa ty ambony latabatra zao fa ianao ary ty mbola any an-dakoziko
nanao kafe ahy efa vita ataovy tena mbola reraka be ty atoro mihitsy aho zany ka hoany sakafo ary rehefa verina miverina matory fa ina nataony alina taminy nitotra ny bandy be isandrinao maratra ka inona fanotafihan'ny zala-matanjaka e ka tsy fantatro marina ngely ino no tao andro alany ka nisy fanasan'ny namana mba tsy nafoy ahy dia natrehanako ka inona ny tsy nitondranao ny fiaranao ka fiaran'olona nentina sady amin'izay potika be ny fitaratra ka naanaza anie ny nentina rehefa tojony tahaka an'izany dia mitovy ihany e samy amboarina mandainga ianao zavatra hafa mihitsy nidianao tany fa tsy zany namana izany maninona zao raha lazaina ny marina ka fantatrao ange fa mpanao afera e a tsy lozan'izay paka ala dia inona ny fahamarinana tiana ho lazaiko eo eny ary rehefa tsy laza ianao dia vakio ty taratasy kely foty fa misy nanaritra teto dia inona zao zany ameo aty ho jereko eo alohanao ioko ho an'ny Rosita efa nampitandrinanao ihany a ny amin'ny boy miaraka aminao io fa Jean Secret nefa tsy nirarahinao ka dia izao mahavoahity aty atsy afaha zao ka asanao mandra-pahafaty na afaka hivoaka ihany afaka ataona maromaro ka dia anao sisa no mitsara ny tenanao fa dia efa voa aloha veloma Beny dia ahoana ny hevitrao mbola tsy ilaza marina amikanina dia tokony hitsabanao aza tsy afaka ilaza aminao mihitsy any ny antony nanerin'ny tenako tsy maintsy anidiny vavako na amin'iza na amin'iza fa za kosa malahelo ny anadahako natolotra ho mpitandro filaminana fa za kosa malahelo mpiray tanindrazana rehetra matimaty foana sy very fananana efa nandaniana vola nandritry ny taona maro noho ny asan-jona ka izany ny tianao a very olona ray mpanao ratsy sa mijery vahoaka mamoy havana isaky ny misy fanafian'izao ny anadahanao anefa ny lehibe an'izany tahaka izany ka tsy aleonao mahita azy velona any am-ponjatro izay amoy azy mandrakizay tsy tiarana an'izany any ianao tena fositra nanimba ny fiainanay ka rehefa tsy azo anarina ary ianao dia miomana fa hanaraka azy any am-ponja satria raitsy-kombakomba aminy ahoana hoe tenim-bazaha tsy mivery n'indroa e a mieritsereta tsara aloha dia sanao ve nitory ary misy nefa mba mitondra ny zanakao ihany aza be eritreritra amin'izany ianao ny zanako zanako ihany naroviana raha tsy sanatria hoe esoronao nefa mbola mampitandrina ihany any amin'izay ho dobla crime ny azo anao raha ho tanteraka ao izany mianatro dia aza asiana dihevitra intsony ny mampigadrina anadahanao fa ikeo satria izay no tsy maintsy hafaran'ny ratsy fitiavana no ambarako an'izany aminao aza matahotra fa adidika no sy zazakibonao io dia andao atoko ve ianao raha mba naneho ny hevitra tsy maintsy satria ny asako dia asako ihany anaty ianao aza ny vadiko mbola misy tsara toetra lavitra noho ianao any ho any ka nano vola hiterahako sy amelomako azy aza ve dia tsy mba azonao atolotra efa voalazako tery aloha izany ka tsy averiko tsony olona misaina ka tsy atoronao an'izany tsony ary amangy anao matetika eto angamba mazava izay andray mifirovako ny anadahako ve natezitra anao ka amizanao na dia efa mba netiko ampitiavana sy nanorako mamorehetra tamiko azy ianao raha nanaiky nipetraka tsara sy nanaiky ny fitondrana nge ianao ary sy niteniteny foana dia tsy ho tonga amin'izao adiady feno lolo-po izao mihitsy tsika e ka tiako ane iny anadahako iny ianao olona mandalo ny fianakaviana izy ny tena havako nantenaiko silaky ny haiko mandrakizay ianao ka faty misy arahana ay pozina be no aseho anao ankehitriny na ilay fitiavana ny fanolorana azy atao lavinao ankehitriny ka ianao ka vitany vitany izao ihany no izy Rosita enoy tsara mbola tiako lavitra ny mpiray tanindrazana amiko fa tsy natao hiaro izay olona mpamon'olona sady efa mbola mpandroba mandray Andriamanitra tahaka izay azy tsy nahalanao lehilahy tsy vanina ianao fantatra ianao fa tena malahelo e kanefa mbola be lavitra no ianao ireo olona namoy havana vokatry ny asa ratsy ny anadahanao sy ny tariny mandany ty mandeha any tsy vaniny ty
tekotsona mijery ianao mandeha any a andeha fa aza matahotra e andeha efa nampirina netako aho zao daholo le kazoty maitamadika nama teniko aminao farany de zao e mieritsereta tsara amin'ny teny nataoko ampitiavany reny mba tsy hanenenanao aza de heverinao fahasiahana akory ary ianao dia ianao koa ange niangaky ary hipetraka aminao e fa mahatsiaro mangingina kanefa hoy aho hoe samy io ela velona hitany farany mandanao a mandana mandeha anao tsy mila mpananaranao tsy nay e ndana Record FM nanamboatra ny abdolo eloka tsy resy-pitiavana ka zara ho an'ny hafa nosoratana raja Jean Rivo Arliva Lila Erlantre Kotomalana Gézera Samueli Ololavaka Louise Aina Ranelson no nanome aina ny tantara mandray feo sy manatontosa dezy eloka tsy resy-pitiavana ka zara ho an'ny Boula Istoui. C'est bientôt le coup d'envoi. Savoure chaque moment de la Coupe du Monde comme tu le sens avec Coca-Cola. Coca-Cola, partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA 2018. Coca-Cola. Savoure.